Diavana malala amin'ny tompo amin'ity andro alakamisy 10 jona 2024 ity dia ndeha sika andray ny mofinaina ho asika ndray. Ampitomboana aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Io mibavaka sika. Dera sy misaotranao izay raha eo fa manana anjara tsara indray izay amin'ny fenonany teninao. Dia omany tompo amin'ny foam-pananay. Azay raha teo koa hoe vonona nokatra amin'ny foam-pananay mba anjakanao sy toeran'ny teninao. Dia moja toerany ny teninao izay arotsakao indray ompona tsirairay avy. Dia mitenena Jesosy fa vonikeny izay mpanomponao misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro alakamisy 10 jona 2024 ity dia bokin'ny Deutéronomie 20. Deutéronomie 20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Deutéronomie 20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao ianao dia mahita soavaly sy kalesa ary olona maro no ianao dia aza matahotra azy fa Jehovahandriamanitra kosa izay nitonanao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no mombanao. Ary rehefa hanafika ianareo dia anantona ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe mianoro Israely eo fa efa hanafika amin'ny fahavalonareo ianareo anio ka aza ketraka ny fonareo, aza matahotra na mikorapaka foana na mangororo noho ny tahotra azy fa Jehovahandriamanitra reo no miara mandeha aminareo hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Dia teny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka na hoe iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanana oka andeha hiverina anatranony izy fa ndao maty ana amin'ny ady fa olon-kafa nitokana ny tranony. Ary iza ny olona izay efa nanao tany-boalobo nefa tsy mbola ninana ny vokatra oka andeha hiverina anatranony izy fa ndao maty ana amin'ny ady ka olon-kafa ninana ny vokatra. Ary iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola napakatra azy oka andeha hiverina anatranony izy fa ndao maty ana amin'ny ady ka olon-kafa napakatra amin'ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany mpifehy azy ka na hoe iza ny olona izay matahotra ka hosafo oka andeha hiverina anatranony izy fa ndao ketraka tahaka ny fony koa ny fony ralahany. Ary rehefa vita ny mpifehy fa oka ny teny atao amin'ny olona dia asiany mpifehy ny miaramila hitarika azy. Ray masonao mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Ny afatra lehibe ho asika amin'ity andro an'ity ravana dia Deutéronomie 20 iry amin'ny andininy fahaefatra hoe Jehova Andriamanitra reo no miara mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo izy mba hamonjy anareo. Jehova Andriamanitra reo no miara mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Ravana zava-dehibe zany hoe Andriamanitra miara mandeha amintsika izany. Zany no ambaran'ity lahatsoratra masina ity. Andriamanitra miara mandeha amintsika. Mba mino izany va ianao? Matoky izany tenin'Andriamanitra izany ve ianao? Sady raisinao teny foana va izany? Satria eto tsy vitany hoe miara mandeha aminao ihany izy fa hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo. Ary tsy vitan'izany ihany fa hamonjy anareo izy. Ravana zava-dehibe nge zany ataon'Andriamanitra amiko sy aminao zany miara mandeha aminao izy, tsy mamelanao irery izy, nga zany ihany fa hiady ho anao mihitsy izy. Ary tsy vitany hoe hiady ho anao ihany izy fa hamonjy anao. Eo nolon'izany tarin-javatra misoa izany. Ravako zany no tian'Andriamanitra atao indray amiko sy aminao raha makivaky ty tonoandro ty ianao. Ka tsy amin'ity andro ty ihany ange ny tian'Andriamanitra ho tanterahany teniny fa miandro-pahavelomantsika rehetra amin'ity izay atongavantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ko aza miheketraka foana, aza ketraka foantsika, aza ketraka amin'ny fontsika, aza matahotritsika na mikrapaka na mangororo amin'ny tahotra. Nandray ny vokatry ny tahotra izay mianjata antsika dia tsy afaka manao ninitsika. Ka raisina tondra n'izany tsika dia
mba miteny indray tahaka ny teny napitran'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro ampitombo ny fononay. Koa mity andro an'ity havana miteza ianao atoko ny tenin'Andriamanitra, miteza ianao iaina amin'izany tenin'Andriamanitra any, agatsiavo izany tenin'Andriamanitra any isan'andro anandro hoe Jehova miara mandeha aminao, Jehova hiado anao, ary tsy vitany hoe hiado anao amin'ny fahavalonao ihany izy fa hamonjy anao. Ka inona indray mihoatra noho izany ry havana? Tsy misy mihoatra noho izany matoky ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy iverina amin'Andriamanitra raha tsy efa natanteraka izany ho amin'ny fiainako sy ny fiainanao ary ny fiainantsika rehetra. Ka oka ahoritsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova ho matsy an'io ary ny tany sy lanitra ho levina, fa tenin'Andriamanitra tsy ho levina manakizay. Jesosy Kristy nge le tenin'Andriamanitra io izy le tenin'Andriamanitra tonga nofo ka niara-nonina tamintsika, izy le te hiantrano am-pontsika, izy te anjako ny fiainantsika, te hanapaka amin'ny fiainantsika. Izy raha teo mihitsy nefa nyteny hoe ny fiadanako no meka anareo ny fiadanako navelako anareo. Dia zany fiadanan'i Kristy zany ane no androaka zay rehetra tahotra sy zavatra hafahafa ao anatsika, fa ampahany am-pontsika famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova Andriamanitra reo hiara mandeha aminareo, hiado anareo amin'ny fahavalonareo ary hamonjy anareo izy amin'izany rehetra zany. Amen. Sotranao zay raha eo fa mbola manakery ny teninao. Tsy tamin'ny andron'ny testamenta taloha ihany zany teninao zany mbola manakery, fa mbola manakery koa manakakehitriny ary amin'ny ho avy rehetra. Koak'izay tokony ny teninao ary velona ny teninao ary ianao raha teo efa nyteny hoe tsy avelanao hiverina aminao ny teninao rehetra natanteraka izay nananao azy, dia matoky ny teninao zay fa hiara mandeha aminay tokoa ianao ary hiady hiaraka aminay mba handesenay ny fahavalonay ary hamonjy anay koa raha sy mitojo zavatsarotra eo am-piadiana amin'ny fahavalonay izay. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ianay izay nandanitra masina ny naranao, hotonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Mionay ny anina sazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie izao tsodrano izay tononona amin'ny anararaisana ka fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana zany tsodrano zany ary fifaliana. Tanterahan'ny tompo amintsika tsirairay avy zany. Mitahanareo anie ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavana aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nampanisa anareo amin'izany rehetra zany. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.